ampifaliana mandrakariva ary ava-malala no iarabananao sy tsy diana ny tokantranonao na ny mitoerana zay afatsika miaona amin'izao ora sy fotoana izao ho toy ny fandarantsika zay nomena ny lohateny hoe anao zava-dehibe ho anao tokoa Jehova dia mialoha izany dia andehsika iaraka ivavaka. Ray malala tsara indrindra zany an-danitro akory ny hafalianay rehefa ny tantaninao zay ny vimbinao zay nomenao anay ny fiarovana ny tanjaka sy ny fahasalamana ny fahavelomana dia manana fotoana manokana indray zay ianranay mandinika ny teninao amin'ny tian'io ty raha tompo metezy ianao anafaka anadio ary anasa ny fiainanay mba tsisy nafahotana bitika nakely ary ao anatin'ny fonay fa mba ny fanahinao masina no mameno ny fonay ary izany fanahinao masina zany no hitarika anay azahoanay matsapa sy mafantatra ny tianao ambara amin'ny tian'io ty dia mitenena Jehova fa miainy ny mpanomponao no ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andro faharosady ny andro anio andro fahatelo azafady ny amin'ny fiarahantsika amin'ny ty fandarana hoe anao zava-dehibe ho anao tokoa Jehova fa mialohan'ny hidirantsika amin'ny andro anio andeha mba hiverenatsika ao anatin'ny fotoana foy ny hitantsika tam'izay andro roa lasa izay tany am-piandohantsika dia niresaka ny am'ilay toe-javatra nisy lay tsy fisikanina lay hanoanana matsiravina lay krizy nandalovana tam'izany fotoana zany satria nohanina hatramin'ny taimbory mialala ary novidiana lafo kanefa hoy Jehova hoe raha pitsotrako zao dia isy ny vary ordea zay ao anatin'ny atsarany sy akantona amin'ny vidiny tena mora de mora. Nanao zava-dehibe Jehova fa saingy tamin'ny alalan'ireo boka efa no nanatanterahana an'izany raha mety ianao azo ny ampiasainay ihany koa dia nandeha isika tamin'ny andro faharoa ireo boka efa reo ihany ny tantarany etitsika fa ny toe-tsainy ny toe-pona ananany ny fomba fisainany dia fitaovana sarobidy teo am-pelatanan'Andriamanitra ka tonga tokoa ny vary ordea ary ny faly sy ny fahalevantsy izy ireo saingy nisy lehilahy anankiray zay azo lazaina hoe tanakavanan'ny mpanjaka tsy mba nino ary tsy nanantena de indrisy fa tsy mba nianiko akory izany fitahina izany. Androany tsika dia andeha ijery loha hevitra anankiray indray
fa sainga ao anatin'le hoe anao zava-dehibe ho anao tokoa jehova. Ny lohateny androany de hoe ampody amin'ny laoniny na hoe any koa hitondra fahombiazana ho anao jehova, hitondra fahombiazana ho anao jehova, hitondra fiainana ho anao izy ary anafaka anao izy amin'ny fomba ahoana, ary inona no anjara briko sy anjara brikinao am'izay zavatra izay. Andeha hitarika ny sainareo ary anokatra ny ten'Andriamanitra tsika dia hijery ny ao amin'ny Exodus toko 7 ao no hijerentsika. Voalaza ao ary amin'ny andininy toko 2 faraparany dia namono Egyptianina anankiray Mosesy, satria nampijalian'ny Egyptianina fatratra ireo Hebreo reo, dia nitsanga Mosesy tao anatin'ny tanjakany, tao anatin'ny heriny, ary namono an'ity Egyptianina ity, de nasitriny tao anaty fasika izany. Saingy izao ny hevitry Mosesy fa tsisy ahita zany, ary tena tsisy nahita mihitsiny kosa afa-tsy lay Hebreo zay novonjena, kanefa io Hebreo io indray no namoaka lay tsiambaratelo vokatrizay eniny Farao tafapaka tany andapa ny toe-javatra, voatery nandositra niala tao Egypta Mosesy nakany Midianina. Eo ny tantara nipetraka. Lesona sady sy tombontsika de zao: ny fanaovanao amin'ny herin'ny tenanao zava-dehibe de tsy lasa lavitra, satria olona voafetra ianao. Ny tsantsehatr'Andriamanitra lasa tany Midianina Mosesy, ary rehefa lasa tany Midianina Mosesy dia nivolavolain'Andriamanitra hiandry ondry nandritra ny 400 taona. Zany hoe eo amin'ny 700 taona zany zao Mosesy, eo ny tantara. Dia niseho tamin'ny Jehova, tamin'ny Mosesy Jehova, ary niteny hoe tonga ny fotoana Mosesy, andao anao miverina any Egypta, amonjy, anavitra, anafaka ny Hebreo, anao zava-dehibe ho anao Jehova. Eo ny tantara, ary izao ny voalaza ao amin'ny toko 7 ny andininy 5. Ary hoy izy: aza manakaiky ety, esory ny kapanao amin'ny tongotrao, fa tany masina io ijanonanao io. Rehava malala ary mpiaino jaina manaraka izao fandarana zao, inona no ifandraisan'ny kapa sy ny fanafana ny zanak'Israely? Inona no ifandraisan'lay kapa sy lay zava-dehibe ho ataon'i Jehova ho an'ny vahoaka Hebreo, ho anao ihany koa? Dia izao no voambary: aza manakaiky, esory ny kapanao amin'ny tongotrao, fa tany masina io ijanonanao io. Esory ny kapanao. Fa inona moa zany ny tena hevitry lay kapa? No hitondra fanavotana ho an'ny Hebreo ary hitondra fanavotana ho azy sy ho anao. Andeha ho jerentsika ny toko 9 anankiray zay mbola milaza an'io fanesorana ny kapa io, dia ao amin'ny Josoa, ao amin'ny Josoa toko 5 ny andininy 17. Ary no ny teo akaikin'ny Jeriko Josoa, dia nanompon'ny masony izy ka nijery, ary indro nisy lehilahy nitsangana tandrifiny, ka ny saba nefa voatsoka teny an-tanany, ary nanantona azy Josoa ka nanao taminy hoe: namanay vainao sa namany fahavalonay? Dia raha jerentsika ny toyny dia ao amin'io tantara io dia mbola niteny ray lay feo, enindray le feo: Josoa, esory amin'ny tongotrao ny kapanao, esory, esory, esory ny kapanao amin'io
andininy manaraka hitantsika teo fa inona moa ny tena hevitra ty hoe manala ny kapa ity dia andeha hojerentsika ny ao amin'ny deutéronomia toko fa 5:15 ka hatrany amin'ny 7 raha hitantsika zany a jerentsika eo amin'ny écran io dia hitantsika ny tantara hofitiniko le izy raha misy tam'izany fotoana zany piralahy ka maty ny rahalahiny dia tsy maintsy ary izay no andraikitry ty rahalahy mbola velona ity mitondra lolo ny vadiny rahalahiny zany hoe raha maty zany dia ny rahalahiko no maka ny vadiko ary mikarakara azy mitondra lolo ny fiteny malagasy dia mamelo maso ny tenako ary raha teraka somatsara ilay vadiko zay navelako de hitondra ny anarako izy zay zany no fandaminana tam'izany fotoana zany zao anefa manana safidy ilay rahalahiko na hitondra loloany vadiko izy na tsia fa saingy zao rehefa tsy mety izy mamelo masondralany de zao zany hoe tsy mety hitondra lolo dia avory ny vahoaka de entina eo anatrehan'ny mpitarika na l'olona de antanina mety venao nitondra loloan'ity vadin-dralanao ty tsia hoy izy de zao alan'lay vehivavy ny kapan'lay lehilahy dia rorana izy ary izay ny tenena hoe tahaka an'izao no anaovana ny lehilahy zay tsy mety mitondra lolo tsy mety mamelo maso ny rahalahiny dia ny anarany atao hoe lay nalana kapa lay izy zany eto lay kapa dia fameloma maso famelomana indray fitondrana mamerina indray ny fitohizana ary rafitinina de zao manome voninahitra manome aja manome ny fahendrena ho an'lay fianakaviana ny kapa zany dia tandindona namarika ny voninahitra fahendrena na ny fahefana ko azy de eto esory ny kapanao esory ny kapanao voninahitra ao ny kapanao ny fahendrenao ny kapanao ny fahefanao ary rehefa manala izany ianao a dia tonga ho azy am'ilay fitenenana fehezana fotsiny hoe manitry tena mametraka ny izaonao ry ava malala manaraka izao fandaran'zao anao zava-dehibe ho anao Jehova anao zava-dehibe ho anao Jehova rehefa esorinao napiteanao ny mahay anao rehefa esorinao ary piteanao ny voninahitrao ary rehefa afaky zany rehetrarehetra zany a de ny voninahitry Jehova no mameno ny fiainanao ny fahendren'ny Jehova no mameno ny fiainanao ary indrindraindrindra ny hery avy amin'i Jehova no ao aminao ary am'izay fotoana zay dia tsy ho gaga ianao fa zava-dehibe miopapana goavana mihoatra ny eritreretinao ny zava-misy eo amin'ny fiainanao eto dia hitantsika ny tantara fa rehefa nanala ny kapa Mosesy de zao ny zavatra anseho andeha hojerentsika ny eo amin'ny 17 am'lay Exodus toko 7 ovakiko aminareo ihany le izy ary hoy Jehova efa hitako ny fahorian'ny oloko zay any Egypte reko ny fitarana noho ny ataon'ny mpampiasa azy fantatro ny alahelony dia izao ny teneny dia efa hidina
efa hidina hoy izy ary amonjy azy ary hitondra azy hiakatra hiala amin'ny tany am'izany tany zany ho any amin'ny zay tany soa malalaka de any amin'ny tany zay tondra dronono sy tantely any amin'ny tanyny kananita sy ny etita sy ny amorita sy ny perizita sy ny evita ary ny jebosita ry havana rehefa manaraka ny baikon'andriamanitra isika satria nyteny izy hoe esory baiko zany tsy afaka nanalan'zany a mosesy na de verina hoe zavatra maivanara atao hoana moa ny analana ny kapako fantany fa maninona fa hoy izy hoe esory amy tongotra ny kapa fa tany masina zany hoe ny zava-dehibe anisany voaraikitra am'ity dia ny fatsapany mosesy fa mbola misy andriamanitra ary io andriamanitra io masina io andriamanitra io lehibe io andriamanitra io a tsy misy toan'io mbola tsapany zany mbola resy lahatra mandrakariva izy ary mbola nino an'io andriamanitra io vokany ny soriny kapany anao zava-dehibe ho anao jehova tsy afaka nio tanteraka am'izany lay izy raha tsy mino anao matoky anao resy lahatra ny amin'io andriamanitra io anao ary vokatry zay rehetrarehetra zay dia makato ampitiavany anao tsy misy trony hoe fanahoana fa maninona zava-dehibe izany voalazany solatra masina zany de rehefa mino anao rehefa matoky anao ary makatoy ianao dia zao midin'andriamanitra ary tsy midina fe midina izy fa midina amonjy ary lay amonjy atoa de anao zava-dehibe de ozy hoe hitondranao hiakatra hiala eto am'ty tany itya inona le tany fanandavojana le tany nisy fahoriana de ozy izy hoe ary ampiakatra anao any amin'ny tany tondra dronono sy tantely ry havana zava-dehibe ho ataony jehova aminao izany hidina izy no ianao ary tena zay ny le izy zava-dehibe zany hoe ny mpanjaka ny tompo no niala any amin'ny fiandrianana nidina no ninona satria zava-dehibe nao de hoy izy hoe amonjy amy tanany egiptianina be dehibe ny egiptianina mamely am'izao fotoana zao ny coronavirus egiptianina zany mamely mandravarava ny tsifisiny egiptianina zany mamely mandravarava ny anoanana ny kere egiptianina zany mandravarava ary amonjy izy a ary hitondranao hiakatra hiala am'zany tany izany hiala am'zany corona zany famelezana zany hiala am'zany tsy fisina izany hiala am'zany anoanana izany hiala am'zany tebiteby raha mijery ny tontolo tsika reraka ny foniny olona satria zay miseho isan'andronandro amin'ny fiainany zavatra tsy azo antoka avokoa zavatra mampatahotra avokoa hidina izy hidinao amin'ny fonao de amonjy anao izy de hitondra anao hiakatra hiala am'zany tany zany izy hiala amy tebiteby ary ahoana izy ho any am'izay tany soa sy malalaka de any am'izay tany tondra dronono sy tantely ry ava-malala ny ronono sy tantely raha mijery tsika ny amy mamalagatsy atsika fotsiny vary tondra andronono sy tantely tonga ambavatrany ny rora rany tehitelina mamy aina tsiro anao zava-dehibe ho anao jehova tsy tokony isalasalany amin'izany ianao saingy izao
esory ny kapanao, esory ny kapanao, mpiteo ny mety vizahozahoana, miteo ny mety everinao fa maizy ianao de anao zava-dehibe ho anao tokoa Jehova. Andriamanitra anampitsika ka anaovantsika dingana eo ambany fitariny fanamasina ka tsy salasalitsika Jehova ny zaoko ny mety avinavinako zay no tsy sinny zava-dehibe eo amin'ny fiainako no ianao ho ataoko zany hiala ivavakitsika. Ray malala tsara indrindra zany an-danitro, nasehoanao anay fa tianao zava-dehibe ianao ary manao zava-dehibe ho anay tokoa ianao, saingy indraindray misy vato misakana nitady ho raisinay ny andraikitra ka zay no anao zava-dehibe eo amin'ny fiainanay, tsy vitanay zany satria voafetra izay. Noho izany tompo ampio zay mba ho tahaka ny Mosesy ka sa anala ny maizay anay, ny mety fahalalanay, ny mety ho voninahitray, ny mety ho faiza manao anay, fa ampio zay mba tena ianao mihitsy no hitantana amin'ny fiainanay ka atonga zava-dehibe eo amin'ny fiainanay zany. Ary rehefa izay no izy de azonao ampiasaina am'izay tianao anaovana azy izay tsiraray avy. Misaotra tompo satria ho tanteranao aminay zany, satria noho ny amin'i Jesosy Kristy no ahafanay manatanteraka izany rehetra zany. Amen. Mirary ny fitahin'ny tompo ho anao sy ny ankonanao, ny asa mandraraha ny fivelomana dia anao zava-dehibe ho anao tokoa Jehova. Rampisy toy izao ndray, makasitraka tompoko. Yeah.